betsaka ny deparika an'izay any resaka izay vao maika mahandro sembo ary tsy tokony anao zarazaraina anatin'izany isika tena mpanatsonanao misy marina lehibe zay hozaraiko aminanao androany satria ny zavatra tsy voazananao dia manaraka kaiky anao ka zasy mbola mikariko amin'izany amin'ny ankehitriny tena anao fialantsiny apabe maso reny zao ny mendrika esorony amin'izay toerana zay raha ohatra misy mpitondra eto amintsika fa raha tsy misy mpitondra eto amintsika dia fa zay moa zareo raha moa tsy mahafantatra ny tantaram-pirenenako ny anara moa rehefa fantatritsika hoe tsy hay dia ao anatin'ireny dia mody mamono afo hoe rehefa nisy le fanalaham-baraka an'ireo professeur dia mody ny siondray hoe natsona tenindray re olona manamantsoa hitanareo sarsaromanao ainy zareo tsara mihitsy ny manao an'ilay izy saromankely ao anatin'iny ray satria efa fahazara le mametosika sy tsinjo sy le fameno dia ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazana zay hitantsika eto amin'ny tantaran'ny firenena mba mahaiza re olona makalesona raha za zao satria mena sehatra le olona tamin'ny fianona tamin'ilay mpitondra le hoe ienao nareo dia nanontany zany tokony nanontany an'izay le olona tsy lizy moa zany no fiatsisy mivoaka efa taiza moa zany ianao tamin'ireny fotoana nahafatesan'ireny satria le maty tsy hoe maty tonga dia mindray maty androany lefatra amin'ny telopolo fa hoe maty ndray androany dia afaka herinandro indray dia nisy anina tsy tety mihitsy ve zany ianao satratra samy variana dia mivahoaka moa voa be manaiky ny zavatra rehetra misy eto amin'ny tany sy firenena dia tena hainy zareo ny milalao ny malagasy tena hainy rehefa manala baraka zany ny olona anankiray dia sarsaromanao anatin'iny satria sao dia afa baraka eto ndray mpitondra dia ino le mpitondra fa tonga dia atsovety aloha re olon'ireo omena zay tokony omena azy omena le tosika mena tsinjo ve mena famia ve inona ny tokony hifanarahana ao anatin'ireo sehatra zany ny zavatra misy eto ny nasaina enjana ao anatin'izay ny amin'ny hoe zany lay fomba hitantanana n'lay firenena eo ohatrany hoe lasa sady mieritreritra no manao zavatra lay gouverner se prévoir zany eto amin'ity tany sy ny firenena ity dia tena lavitry ny afo ny kitay hoy ny fomba fiteny ao anatin'izay satria dia atao aloha itsy dia ary ny tena matsikaiky sy mamenatra mihitsy moa zany marjona ao anatin'ilay izy dia tena hoe fararanona scandale lay Madagascar ny eo tsy miravina ny eo mipoka indray ny eo tsy voava ny eo tonga indray ary rehefa misy ny olana dia tokony hoe vaolana no entina fa ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity lay olana anankiray mbola tovanana olana hafa vaovao indray raisitsika zao ohatra zay resaka fanampiziana na ara-tsakafo zay dia rehefa niezaka ary le endrika famonoana afo inka maromaro e fa ohatra zay rehefa hoe rehefa tsy mamioditra ianao rehefa disodiso ianao dia disodiso ianao dia mora ianao anatin'izay hoy ny tanora tao anaty farangisosina kely zay fa rehefa diso ianao ary ny zany filoham-pirenena zany zany mpitondra teny filoham-pirenena zany olona tokony mamadika ranontsika rehetra moa fomba fiteny hoe mamadika impitony lela fa raha ireny tokony mamadika inefatra amby folony lela mihitsy rehefa iteny tokony mandinika tsara alohan'ny anaovana zavatra fa moa ve zay no zavatra misy anamafizako an'izay resaka zay marjonany amin'ny hoe ny eo tsy voava ny eo tonga indray zay zao le fanampizinana ara-tsakafo nyresantsika hoe ny ezahana namonoana afony amin'ny hoe raharam-pianakaviany ity ny akarana TVM haingakaingana mihitsy aloha tamin'izay dia aveo ohatrany tsy nahafaty an'le afo le izy dia natsona daholo indray ny ministra rehetra ny amin'ny hoe aza avao le izy fa tamin'ny voalohany entana hoe sao dia ampiasan'ny sasany amina resaka ifamonon'ny malagasy eto indray lay inona tsy lazaina moa lay singa mahery vaika lay singa tsy fantatra anarana tao anatin'izay kiratsy malagasy adalako tsisy mifamono zany ny malagasy ary olo-kendry ny malagasy ary olon'ny finoana ihany koa zany malagasy zany marjonina amina finoana maro samihafa misy ny silamo misy ny kristianina misy ny mandala ny fomban-drazana reny rehetra reny dia samy mamolavola ao anatin'ny hoe mandala ny rariny sy ny hitsy ny fahamarinana ny fitondratena mendrika zany no volavolaina ao anatina finoana azahoana olombanina eo ihany koa no hoe nampitehanareo ary lay sehatry ny fampianarana ny malagasy dia efa olo-kendry ary teny malagasy tsara mihitsy zany hoe olo-kendry olona
tsy adala ny taloha ary mandrakitiny androany moa zany mbola manahirana no mandika ao inona le fihavanana amin'ny teny farantsay fa olon'ny fihavanana zany malagasy zany tompoko raha sy tompoko vavy profony zany io resaka fitsabatsabahanareo sy ny fanakorontananareo ny tiraraha FJKM ity zay anotolany aro any moa anaovana azy ty amin'izao re fotoana izao tolany aro zay tadiditsika le nisan'ny teny tsy tana sasy tao anatin'izay fa androany sika te hiteny ary te inona moa zany hoe manome sosikevitra kely inona moa zay somary jaune fa mba sosikevitra kely ihany hoe aza kitikitihana aza idikidirana izany resaka finoana zany aleo ny rahan'ny FJKM ho an'ny FJKM fa aza tsabatsabahanareo mpitondra fanjakana satria efa mandeha ny feoaniny amin'ny aiza kory mary jaune tonga hatramin'izany ve hoe fa tena fitondrana filohan'ny FJKM efa maro teto ary hatramin'izay nisy an'izany fifidianana filohan'ny FJKM zany fa zao veranga lasa misy miteny an'izany mandeha ny resaka fa izy mbola tsy ofisialy fa zay mampanao gazety atsika ao anatin'izy lasa tady misy ndray hony hoe candidat mpanjakana hony fa aizy tsy aza atao an'izany lay finoana na FJKM mety ny resaka fa na finoana inona na finoana inona allo lay pianao tsika teo moa ny teny hoe laïcité de l'état ary allo zay ajaina ao anatin'izay rehefa lay ina moa zany lay torteny reo tamin'ireny de lazaina fa hoe mpanao politika ny pastera manao politika lasa manohatra ny FJKM ohatra fa ao anatin'izay hoe olon'ny finoana ihany koa ane lay mpitondra raha ny tokony ho izy ary raha tsy diso fa ohatrany mivavaka tsara ihany ary olon'ny finoana tsy hoe ohatrany moa zany fa mivavaka zafady indrindra tompoko mpivavaka ary kristianina ny mpitondra atsika eto de zany atao hoe fitondrantena mahakristianina zany de rehefa misy afatra hoentin'ny mpitandrina ao anatina toroteny de maka lesona nataonao ny aminy hoe ay ok zay zany de le ohatran'izao zany tsy araka an'Andriamanitra reny fa aloha vaina zany reny mba ianao rery miteny an'izany any amin'ny potso milokanao any fa tsy lasa ianao miakatra ery de zany reny vazavazana ao anatin'izay de ohatran'izay ihany koa ty resaka saka ty hoe efa manohatra le vahoaka de maninona raha ohatra mitady lalana hafa zany ao anatin'izay hoe inona le tena fototry ny olana ary vahoaka malagasy tsy mitena hoe le green madalande no maninona sy maninona fa ilay fototry ny olana ao anatin'izay hoe inona ny tena tsy anekenareo ao asaka ty fa tsisy an'izany ane fa ny ataon'ilay mpitondra de nampiantso ny olona tena nivon'ny jandarma izy rehetra nanotohina sy manohatra n'ilay tetikasa de ampanatsony any anivon'ny jandarmaria zay rehetra manohatra n'ilay tetikasa de anaovana antsojay maro samihafa ndramatahora maro samihafa ary ankehitriny moa zany de manova stratégie indray amin'ity manao kitolotolotra ity ary eo mihitsy koa ny hoe fanontaniana indrasam-baliny hoe fa sao de tetikasa-mpanjakana koa ary ngaty zavatra ity maninona raha hoentinareo amin'izay le izy hoe projet présidentiel efa niteny an'izany moa nareo de androany zany le izy aloha tsy tenitenenina an'izay fa androany le izy ohatramin'ny voamay miseho ihany hoe fa nga lasa tetikasa-mpanjakana ity mazava ho azy fa tsy tetikasa-mpanjakana le izy fa ny zavatra misy le olo-mpanjakana indray lasa makany tsy miankina zay miteraka olana vaovao eo ambonin'ny olana tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'ilay Madagascar tsy maintsy mandroso zany rehetra zany ny raha basy toliara mbola tsy milamina ny saka ty kortanina amin'ny fomba rehetra mihitsy lay hoe ahoana ny mba iainan'ilay vahoaka ohatra milamindamina ny vahoaka malagasy atsanana zany andao tadavana problema ohatra ny lasa zany lay fitondrana n'ilay firenena ohatra ny tsy zakanareo mihitsy ve lay vahoaka malagasy miaina am-pilaminana amin'ny taniny miaina am-pitoniana amin'ny taniny zany no zavatra misy eto amin'ity tany sy ny firenena ity fa ny vahoaka malagasy moa zay ny zavatra hita ankehitriny profony zany reny antso atariby maro samihafa reny de efa tsy vahoaka madinika itsony fa vahoaka mandinika ny vahoaka malagasy zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka tsy anaiky olembenana itsony tsy anaiky atao tsindro ifa lavitsony ary
ny vahoaka malagasy efa mahita sy mandray an-tanàna no avy tany aloha zany vahoaka malagasy zany ataontsika hoe 3 taona lasa zany vahoaka malagasy zany hoe leo politika fa androany ny vahoaka malagasy efa mahafantatra hoe tena lay politika no manimba n'lay firenena lay tsy fahaizany lay filalovany sasany fa nimban'ny sasany an'le politika no mahatonga ny firenena amin'izao fotoana izao korotana ny fananantany korotana ny fahasalisehatry ny fahasalamana korotana ny sehatry ny fampianarana kinona ny tsy mikorotana eto amin'ity tany sy ny firenena ity vokatr'izay politika izay ka lasa lay vahoaka malagasy androany efa manaraka akaiky dia akaiky ny raharaha-pirenena tsy ambakaina intsony zany vahoaka malagasy zany manaraka akaiky ny raharaha-pirenena manaraka akaiky ny vaovao sy ny fivoarany raharaha-pirenena ary na eto toerana na any ivelany amin'izao profony zany re ny antso antaroby maro samihafa eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fanderana fa maro androantsika zao nisy olona avy any ampitan-dranomasina fa tsy vao androany nisy hoe olona avy any ampitan-dranomasina miantso ao anatin'izay satria na ny olona any ampitan-dranomasina azy ny malagasy piraitanindrazana any ary dia mahita hoe tena potika lay firenena potika lay firenena miresaka finoana moa tsika dia misy an'ilay teny zay marijonany amin'le ataoko ahoana ny jeriny loza anjo ny fireneko zay lay mahafean'izay rehetrarehetra izay any ampitan-dranomasina any any misy malagasy mba te ody aty an-tanindrazany nisy oviana afaka maly zao nisy an'iny SMS iny ny aminy hoe zahay any aty ampitan-dranomasina aty fa raha ny sitraponay dia any Madagascar zay no mipetraka fa le any Madagascar tsisy ny asa le any Madagascar fararanona problème le any Madagascar zany rehetra zany no iainana ka raha ny sitraponay dia mba mana be vonontanina zay fa lasa lay fomba fitondrana n'ilay firenena mihitsy no mahakivy ao anatin'izay rehetra izay maritrona traka ianao nasaina anatin'ny sehatra ny fandarana dia ona fandehana zay ny rahantsika satria dia mahafinaritra tokoa ny zavatra misy ao anatina sehatra olona saina ny zavatra petraka amin'ny raharaha-pirenena eto Madagasikara tena zava-dehibe tokoa izany tena an'le mpitondra raha milalao atsika ao anatina sehatra maro isan-karazany satria raha ny zavatra misy zay ho le nresahako foana raha vao misy zavatra anankiray mipetraka hoe misy zavatra anankiray manotoana zany fitondram-patsakana vetivetika eo any izy dia mahita zavatra anaritsaronana n'iny sehatra maro isan-karazany iny ny zavatra misy eo zao raha ohatra zany tsika ny Andry hoe ny zavatra tokony efa mipetraka zany dia hoe ny 240 raha tsy diso ny fitadidiako ahitsio raha diso hoe 240 dia ampiasa n'ilay teleferika ny daholobe ohatran'izay za aloha tsy neno satria tsy mahaliana analy izy mialatsiny re olona ny ao anatin'ilay sehatra dia tsotra hoe ao anatin'io zany ny eritreretin'ny olona dia hoe misy fivorian'ny sadeka ihany koa eto amintsika ary le zavatra le misy an'le sadeka eto amintsika anao averina tournante io zany hoe miodina io mipetraka ho filo mandritry ny heritaona io fa tsy voafidy aza miteny mihitsy nrangahy ianao Rajoelina hoe voafidy a zay foana manko le averimberina olom-boafidy tsy voafidy tsy a fa io miodina io dia toy eo amin'le torinao dia anjaranao zany zao ny zavatra any zany zao ny eritreretin'ny olona hoe televerika manompoka amin'ny 240 hoe sadeka ny kanja rehetra gaga ny tenako mamonjy ny kanja tetsy amin'ny lapa-fanatanjahantena hoe anaovana fivoriana sadeka ihany koa hoe namonjy teny akatso dia hoe amin'io ihany koa mbola misy fandraisana ny sadeka ihany koa eny amin'ny gymnase eny kanja ny tafina akatso mijery atao koron-drano le kanja re olona dia aloha azava io foana ny efa nyresahako teto ary mamparary anahy ny kanja amin'ny tafy dia natao ilalovana fa raha ohatra nareo tsy manana trano fandraisam-bahiny anaovana fivoriana iraisam-pirenena ohatrany raha ohatra zany tsy nanao an'io ngara valomana le sisy teny ivaty dia taiza zany nareo mivory sa mivorivory pour rien makasetraka natovinareo e ny zavatra misy zany ao anatin'le sehatra dia lasa foana zany ny saiko amaneritreritra hoe fa inona loatra re ny zavatra tena ataony sy tena mahafaty anazy matimaty amin'le zavatra matimaty amin'ny solo ve ao anatina sehatra toy itony le tena re mamaly alasahirana ny vahoaka andrasany vahoaka le raha oviana re mba hidina ny sehatra rehetra eo amin'ny PPN le filan'ny mponina andavanandro
miandry zany ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny mba aroviana re zany mba misy fienany fa mandraky ty aloha ny anio tsy mbola misy de ao anatin'izay mihitsiny izay sary hitatsika zay andrebrebeny am'izay le saim-bahoaka raha izy zany ao izy le manao an'le kajy fotsiny raha vao misy mampimendray reto ekipako reto zay manko le izy reo zany le ekipa mampime reo raha vao mampimendray reto ekipa reto de hitady vahaolana an'ity aingana be ile izy mbola tsy maina kory ny ravina nana antsangana dolo ny professeur rehetrarehetra hoe olona tsy raha rahanorana ariva no hitenenay mbola perinasa ho amin'ny ankehitriny tsy mahagaga ny professeur singe raha nangina tam'le izy satria mbola miara-mihina nao andapa fa ny olona rehetra kosa ao anatina sehatra maro isan-karazany de mazava mivantantsika eto mivalovalo politebika valo ny amin'io inona ny tena zavatra misy manoloana ny raha-pirenena zany ho amin'ny ankehitriny de zay zavatra misy zay no apetrakitsika le rafitra zay foana ny eto Madagasikara tsy ny olona mihitsy ny olona ny eto Madagasikara fa rafitra diso rafitra isika de any ka ain'le mpitondra mihitsiny hitanareo ohatra manao fanorona io rehefa manao fanorona raha vao miverin-dalana de tsy mety fa ny anazy na miverin-dalana impira de bizobizo satria zay le kombraziny zareo sy le salobokomana le miaraka le afeniny ty raha vao misy ohatr' zao angana be mihitsy le famonoana afo hoe inona le nitenen'lay hoe aloha tsy teneniko ny anara fa hoe aloha le tenenina le tia le portrait le tovavy ohatra mahafatifaty mba ohatra niny any ny endriny aika le endrika fitaka fitaka ny atano ny atsarana ho izy ary zavapoana ny atsaram-bika ten'Andriamanitra zany ny zavatra misy zany ho amin'ny ankehitriny raha hitatsika mazava zao ao anatin'ireny de mitiariko hoe aingananareo arany ampiasaina daholo le olombelona rehetrarehetra hoe de davy ianona sy anona sy anona de ataovy makaty antapy izy de tia ny valopiny tsika tsy miditra any an'le valopy fa any an'le hoe nisy teto le inony le miaraha ory am'izay ory rehefa mbola eo ambohatra ny razana de tonga de eo daholo ny olombelona rehetrarehetra fa izy teto tsy mahafantatra ninninina izy eto bo inona raha tsy fandraitra io ka hoe tonga ny ampitan-dranomasina de zay vo hoe gaga hoe tsy mahafantatra an'izany zay de ampitenenina daholo le saribakolo rehetrarehetra hoe tena de niterena ny olona tena tsy fata mihitsiny io de izy zany no mpitondra eto raha ohatra hoe tena tsy fata marina aloha ataontsika hoe tsy fatan'izany le izy ara moly anankiray atao hoe tsy hay de aloha atao hoe tena tsy fatany mihitsiny raha tena tsy fatan'izany dina zany ny antom-pisiny hitondra an'ity tansy ny fireneny ity aniny zao le fantaniny fa raha mamaly ala sahirana vahoaka tena efa mijaly ranga vahoaka tena efa izao ranga andeo rangatsika hita raha ohatra zao izy tsy niantso an'ireny olona ireny iny ne famonoana afo an'olombitsy fa niantso kosa de nampitenena alohan'ny voan'le olona de nitenena mihitsy hoe rehefa misy mpanao gazety eo manontany anareo de teneny hoe isaorana aloha le mpitondra fa tena mamahany ala sahirana rovina ampiverina maty ve mampalahelo misy olona ny tao raha aman-dreny nanana zanaka ny anteherana hoe efa mandroso ny fianterana samy ny anakoroa ny anteherana mihitsy ny ray tapitra ny ainy nampitsangana an'le maty ve nampiverina anazy tao anatin'ny tokantranonareo ve tsika tsy amoforotamandro tso fa aloha iny valina any ranga fa dia izay zany ny zavatra misy tratrany samy varina eto tsika sy voan'ny be manaiky eto de zao de zay foana de rehefa avendray raha pitso rafaka pitso de itenindray sasany kosa ranga mba ampidimy taona kosa ranga tia rehefa za tena mandiso ny mpanao politika sasatsasany ny antony andisoko amin'ny mpanao politika sasatsasany de le hoe isaky ny 20 kilometatra zany hoe mandra mba vita an'le paratonga ny Tomasina zany le miaingery aminay ary avaradrano paratonga ny Tomasina de hitokana de mahatratra eo amin'ny tsy tadidiko le tenen'ny toe 420 sa 230 mitokana ianareo politika aza mamitaka vahoaka nareo sasatsasany za maro jona raha tenino miteny ny antony tenenako an'izay de tsotra nareo zany mbola metehatra hipetraka eo foana izy de hitokana an'izay 20 kilometatra zay mandritra n'le fotoana fizatsy rehefa 20 kilometatra iny nataony de vita zany anazy tsisy tsony tsisy toy ihany tsony fa manao anina moa le filaza zay hoe veloma tsy misy mandra-peona de izay zany le zavatra mipetraka fa raha mbola miteny nareo kosa ranga mbola misy azao de mbola mipetraka eo nge zany le izy de inona zany ny anaovantsika le mampiaka-peotra ny ty ataoko ty fa ny anay iny fa vitanao ny 20 kilometatra de
tapitra eo am'izay zany de raha tena izy zao raha za zy eo amin'ny toerany tena tsy mety tonga eo amin'le toerana mihitsy ny Andriamanitra